Faly miarabantsika rehetra manaraka ny Facebook amizao arivariva zao. Nany toerana ny any ampitan-dranomasina. Nisy zavatra nanoana fo nanaitra ny saiko teo de zay tsy maintsy anaovako an'ity video fo kely, juste fo kely fotsiny satria mitosely izy amin'ny maha malagasy. Raha sendra nandeha tongotra mody za vao zao arivariva zao andro talata zao de mifanena amin'ny olona tena matanjaka tsara, lehilahy raim-pianakaviana de mahafantatra izy: salama no monsieur Polo. Rehefa namaly azy aho: salama Zokobe. Rehefa lasa 2 mètres aho de niantso izy: monsieur Paulo, mba afaka miresaka vetivety? De eny ho iaho afaka miresaka. Tonga de nandohalika le raim-pianakaviana: vonjeo monsieur Paulo fa tokony hiditra mpianatra rapitso ny zanako te classe de terminale, 3 alina ny vola tsy ampy. Olon-dehibe, lehilahy lehibe nandohalika tsy ampy 3 alina ny vola ampidirany azy. De za moa zany le zatra mamaly hoe ny olona rehetra nge samy sahirana ray aman-dreny Zokobe, fa le geste fotsiny na mety marobe nahita teo amin'ny galanao inona ny antony mampandohalika le olona de nifampidirany anjanany. Fianatra amizay classe de examen zanany terminaly, tsy ampy 3 alina ny vola. Za koa tsy de manana loatra, za koa nge ho resy fantatrao ny zavatra nataoko teo. Na za zao de miantoka ankizy marobe ny zanaky ny havana maty, mbola koa ny antena, fa tsisy fotoana afaka hamalianao n'le olona noho n'izy mandohalika. De zay no mba andefasako sosokevitra voalohany indrindra, anatra aloha nataoko voalohany hoatsika ankizy. Raha ny hitan'le zanany le rainy nandohalika teo am'le vola tsy ampy 3 alina de mety ho ontsa ihany le ankizy de hianatra tsara. De avatra hoatsika raha ankizy malagasy hajaony ray aman-dreny, fa midodidodiny ray aman-drenintsika, mitady zay asoa, andefatsika hianatra de menara tsara. Tsy akanavako eo ho any ankizy rehetra malagasy menara tsara, fa mafy ny mahazo ny ray aman-dreny mitady vola ampianarana atsika, amelomana atsika. Zay ray. Faharoa, mitodika amin'ny taletsekoly sy ny indrindrandrindra ny sekolim-panjakana. Moa ve tsy azo atao ny manamora ny fidiran'ny mpianatra? Hoy za fotsiny techniquement, fangatahako zany, techniquement tokony ho azo atao le izy. Satria raha nivelany hividy fiara anao de misy ny antsoina hoe facilité, hividy trano anao de misy ny antsoina hoe facilité. Efa misy zany eto Madagasikara, na hividy fiara misy facilité. De tsy azo atao hoe manao an'izay facilité zay amin'ny fidiran'ny mpianatra. Raha ohatra ka ray hetsy ny écolazy de tsy afaka mba aloha intelo hoe na aloha indroa, fa tsy tonga de forcena indray mandeha noho ny hasarotan'le fiainana. Resaka négociation ni any, za tsy de négociateur manao loatra, fa mety mba azo atao kosa zany raha ohatra ka 1 mois ny écolazy no 100 000 ariary mba mangataka ny ray aman-dreny mba mandoa intelo. Tsy haiko na azo atao zany na faharoa manarakaraka an'izay, ny fitaovam-pianarana. Moa ve izy io de tsy maintsy vidina daholo izy rehetra sa mba azo vidina tsikelikely am'izay matiera zay anombohana no anaovana azy. Ohatra zao classe de terminale de zay manomboka voalohany français, philosophie, de malagasy, de ny sasany mbola tsy anomboka de mbola mba angatana hahemitra le fividianany ray aman-dreny ny kahie mahakasika an'izay. Facilité ho iaho no angatahina, so de mba azo atao zany amin'ny sekolim-panjakana na de any amin'ny sekoly tsy miankina. Fa tsy maintsy hoe pactage ka kahie feno kitapo ve, tsy maintsy kitapo feno kahie, no tsy maintsy entina miditra de logologoina entina mianatra sanandro na de tsy anoratana zany le kahie de vidina fotsiny. De sao la mba azontsika atao ny manamoramora le fiainan'le ray aman-dreny. Fa
le nifanenamiko teo ihany aloha no hitako nandohalika fa za mino fa betsaka mitolefaka, betsaka reo ray aman-dreny mandohalika mitady écolage sy ny saram-pianarana sy vidianana fitaovana sy fianaran'ny zanany. Ka zay no anaovako an'ity vidéo fohy ity, zay mba afaka manampy ry zareo de ndaotsika mba ifanampy. Fa tsy possible moa zany no hahafako raha za manokana, za tsy de mananinninona, za koa resy teo noho ny zavatra maro be natao tany amin'ny premier arrondissement nanampy olona nitsabo marary nanao ny zavatra zay azoko atao, fa misy ny azo atao de misy ny tsy azo atao de misy ny azo nomezana sosikevitra fa tena sahirana. Ary mitodika aminao ramatoa ministra ny fanabeazam-pirenena, olona tena manana ny stratégie anao, vehivavy manana ny fo mahareny de sao de mba azo apitapitaina lahy, zay sosikevitrako zay hoe hamoraina ny fidiran'ny mpianatra, tsy voatery hoe efa eo le gratuité any amin'ny école primaire igny publique, fa ny secondaire tsy miteny lalam-pandroana hoe gratuit le izy. École secondaire n'est pas gratuite, so de misy ny sasany koa miteny hoe arahana amin'ny université, misy ny université mpanjakana de igny moa zany mandray bourse ny mpianatra igny, de misy koa tsy mahazo, de misy ny sasany mipetraka amin'ny cité de misy sasany tsy mipetraka. De zao fotoana zao moa zany mbola lasa ho lava ny resaka raha resaka mahakasika ny université sy ny fipetrahan'ny olona tsy tokony mipetraka amin'ny cité tsony, fa natao ho an'ny mpianatra nge zany ma cité universitaire azy, ny olona mianatra eny tokony hipetraka eny, fa tsy ny olona tsy mianatra tsony. Fa tsetsetsetsiaritra eny fa le aty amin'ny ambaratonga voalohany sy faharoa ny tiako tenenina hoe sao lahy mba misy facilité azo atao amin'ny fidiran'ny mpianatra na ny atsasaky ny droit aloha ny voaloha, de manao lettre d'engagement ny ray aman-dreny tsy maintsy alohana ihany fa afaka roasinareo ny zanakay raha ohatra ka tsy mahavoaloha azy zay fa tokony firy ohatriny anatin'ny taona no tokony handaovana azy raha misy le droit. Ny sekoly tsy miankina sarosamiko ny ilay resaka an'iny satria tsy pikarama tsy piasa mpanjakana niany fa mpampianatra karamainy zareo mbo ao koa ny infrastructure sy ny sisa zay organisation ataony zareo any amin'ny sekoly tsy miankina, fa ny sekoly mpanjakana kosa raha ngamba tokony mety misy zavatra azo ifanarahana hoe mba impiry mandoa ny ray aman-dreny am'le droit, de mba kahe inona aloha ny vidina aloha mba entin'ny mpianatra raha ny anay moa zany sao de ataon'olona hoe io ndray le ry fa lasa subjectif be, fa ny anay taloha navitany fianarana de tsy afenina. Efa lasa korazana moa ny reniko de isorako azy ny antoko ahy sy ireo zay afaka niantoka tamin'ny fianarana, fa tsy ho vitan'ankizy amizao zay, fa ny anay kahe 200 page ray, fa ny anay fa nahiniako le izy zany hoe zay nytiako hoe kahe ray de tao daholo ny lesonako rehetra, de soratra sy fantatra nandro ataoko azo abréviation sy ny sisa fa tsy ho vitan'ankizy zany, sy mitovy ny degré ny mokondoha sy ny sisa. Fa ny anay de zaraina roa io kahe io 200 page de mbola zarana roa ny fahiray voalohany de mizara roa ny manaraka zaraina sala amizay de mifanakaiky ny matière tokony hifanakaiky eo ny science de eo ny malagasy de eo ny français de eo ny ainsi de suite lahatra amin'ny classe terminale de kahe ray ihany, de mehezan'olona fotsiny moa hoe savano raha de mody mehezana le izy fa le enti-manana tsy maharaky de zay no navitana azy de vita nanatany amin'ny université. Raha mbola mety misy mahita azy zao ny namana niara-nianatra ato amin'ny université ny Fianaratsoa de tadidinareo le kahe ray fotsiny ny ahy de abréviation daholo ny fanoratana anatiny ao ny droit civil de ao ny droit de la famille de ao daholo ny introduction l'étude de droit constitutionnel, histoire des institutions anatiny le kahe anakiray ao de nahaizana azy ihany fa tsy hitovy amiko na tsy hitovy aminay vitsivitsy nanao an'izany zavatra zany ny ankizy malagasy. Fa zay ny angatana zay facilité zay raha mba azo atao amin'ny sekoly mpanjakana mba loatsy kelikely de zay kahe mba azo no entina aloha de avy eo fa tonga ny matière hiditra de mba mividy kahe le ray aman-dreny. Izy io zany raha ny azo atao de tokony manomboka amizao tsika fa hijery misy ny inona mady izy zay ao ministère ny fampianarany fanabeazanao tokony manana orinasa raha nieritreritako fa tsy haiko na mety azo atao le izy, tokony mba misy orinasa malagasy mpanamboatra kahe de mpanamboatra stylo sy ny règle sy ny sisa fitaovam-pianarana zany de atao amin'ny vidiny mirary, de tokony atao organisme rattaché amin'ny ministère ny éducation nationale zay zavatra zay
de ino zany no mivadika kit scolaire atsika manandro ananan'izany kit zany na mba misy gasany afaka manjaitra kitapo tsotsotra de tokony misy an'izay orinasa zay mamboatra kahie mamboatra stylo zany de tsy vitantsika eto Madagasikara mamboatra stylo de mba ny fanjakana misubvenir azy manome subvention le raha de amizay atao établissement public à caractère industriel et commercial sady mivarotra kahie mora izy mivarotra stylo mora no mivarotra kitapo mora ma mety tsy vita amtaona ty na amtaona manaraka zany fa mety azo atao ozinina kelikely nge de fa afaka anaovana an'izany de raha samy misy isaky ny 23 région misy an'izany ozinina kelikely zany de zany mba sosikevitra avy ety amiko fa ny olona moa miteny hoe mora ny miteny fa mety azo tanterahana daholo ny zavatra rehetra za amin'izao miteny io de isan'ny taky ny ampisondrotana ny budget-ny ministère de l'éducation nationale ataovy tena budget matanjaka betsaka izy io de mba ahafahana manao an'izany zavatra tenenina zany de ahafahana manao misy mbola 3P partenariat public privé amy resaka cantine scolaire de afaka iresana koa nge amy resaka partenariat avec le système des Nations Unies ny UNICEF nge tsy andany zany resaka cantine scolaire zany de afaka miara-miasa amy PAM asika programme alimentaire mondial de afaka miasa aminay fa ohatsika hoe fond alimentaire organisation fond alimentaire sahala am'zany mitovitovy am'zany PAM zany de ny PAM no mba manome vivre amreo sekoly reo indrindra ny amin'ny EPP sy ny sisa de mety hitako ahoana zay any amy privé ka iny soit les privatisations soit zareo fa tsy obligation io ny privé rehefa anangana sekoly de ama privé azy zay de zay le izy fa any andafy any ampitany misy sekoly publique ny voasoratra anaty lalam-pandroenanao misy lalàna mahakasika ny sekoly tsy miankina fa tsy hitovy ny traitement amy sekoly tsy miankina sy amy sekoly miankina amy fanjakana fa zay miankina amy fanjakana azy zay de anjaran'ny fanjakana zany no mijery azy ka zay le vidéo fohy nataoko fa mitose ahy le olo-dehibe zoko be rangahy be teo nandohaly ka hoe tsy ampy telo alina ny vola nefa ny zanako terminal tsy maintsy miditra rapitso de zay nanao nahatonga nanao nyty vidéo ty mba ho heniny rehetra mba ho hitany rehetra hoe manindra raha mba asena facilité marina ohatra zao izy zao tsy ampy telo alina zay de mba miresaka amy talidy sekoly ndao ranga fanaovana manao lettre d'engagement zay ray aman-dreny mba alohanay tsikelikely le izy fa tena sarotra le fiainana sarotra nahitana an'izany fa zay nisy kely taty amiko aloha nomeko fa za tsy teny hoe ohatrinona fa zay fotsiny betsaka no tsy manana betsaka ny sahirana amy fampidirana mpianatra betsaka ny sahirana amy fividianana fitaovam-pianaran'ny mpianatra ka de atsipy amitsika rehetra zay vao niteneniko teo nisoratako teo nge hoe raha itsika nolazaina sy milaza hoe nianatra no matahotra aneho hevitra satria raha vao maneho hevitra sahala amizao mantsy de averin'olona io fa manohitra tsy manohitra za ao na moa za kely ty no hanohitra nizaniza fa manome sosikevitra mba sosikevitra mandalo atao-tsaiko ato na ny andafito anareo io firenena matanjaka io tsy manana kasy io hividianana fiara na hividianana trano fa manao facilité de paiement manao facilité daholo ny olona nivelany de zay ny mampandroso azy satria tsy voatery androany izy hikaroka vola de zay ny tsy mampisy kolikoly any aminy any satria fa manaraka programmation ny paiement misy échéance izy io de zao mandritra n'izao no andaovanao nyty de raha taon'izay ny fitaovam-pianarana ataon'izay ny fianarana anatin'ny taona ray ihany le izy fa tsy indray mandeha na azo atao koa zany amy sekoly tsy miankina an'io écolage io mba mangataka zay mba loatsy kelikely fa nianany zareo moa zany tsy maintsy andony karaman'ny mpampianatra izy sy ny zavatra rehetra zay miseho any fa ny atsika ty amin'ny fampianarana zay miankina amy fanjakana mety possible le facilité satria efa payeny le budget de l'état nge budget général sy payeny ray aman-dreny ny sasasasany amin'ny karaman'ny mpianatra ny fram ohatra de ny ray aman-dreny manao cotisation ny tena mpampianatra varaikitra any amin'ny fampianarana mpanjakana de fa izy fonctionnaire io mandray isam-bolana de zavatra kely zany mibajery eny zay nanaovana an'le facilité ka de makasitraka tompoko lahy mankatelina tompoko vavy raha diso ny sosikevitra avy amiko de le sosikevitra noario fa tsy ny tenako raha diso ny hevitra de ny hevitra noario fa tsy ny tenako raha ohatra ka nanohiny anareo le fitatarako an'le olona nandohalika teo zay de ialako tsiny fa tsy nanday ngaho fa mety misy nahita teo migalanazy teo amy goudron amy lalambe eo izy no nandohalika hoe monsieur Polo mitady telo alina za io
fa hidra hianatra ny zanako olon-dehibe io nantoaliko io, de za tsy amorona an'izany, za tsy amorona hoe ataoko hoe hanasoky atanany rakoto na rabe na raketaka, tsia fa zavatra hitan'ny masoko. Mety zay koa ngamba nataony reniko satria za mbola kely de fa maty ny raiko, nikaroka ny kahie sy ny écolage zay nianaranay, ka de zay le antsoina hoe empathie le izy, mipetrahatsika amy toeran'le ray aman-dreny sy le olona nantoalika teo, fa za tonga de entina hoe fanakianana le izy na entina hoe fanoherana, fa mipetraha fotsiny amle toerany hoe za Paolo Angezabety io zany tratran'izany de mandohalika ny anarabeny hianatra ny zanako fa tsisy vola aho, tsisy kahie izy, tsisy vola handoavako an'le droit, de tsy maintsy mandohalika grabe le izy, ka de tsongoy fon'olo, tsongoy fonao ko de makasitraka tompoko lahy, makaterina tompoko vavy.